manaraka anay mivantana amin'izao ora sy fotoana hitenenana izao. Atolotra ianao ary Tompo ity fanompo vavahana androany ity mba homendrika sy hankasitra anao. Zany no vavaka izay asandratray ho manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao. Sotra raha io. Amen. Mbola ampifalina lehibe no iarabananareo atsika rehetra hatrary ity sabata ity. Sabata miavaka androany to sabata rehetra satria ao amin'ilay parentsika isika. Satria tafahoaneto indray isika. Miala tsiny fa ekitra be ny ondrikelin'i Jesosy. Dia faly mahita antsika mitsikitsika ao anatin'ny masika ao. Haiko fa mitsikitsika isika satria sabata androany raha misy ny tsy faly dia angatantsika amin'i Jesosy mba hosoloana hafaliana ny izany alahelo zany na izany tsikitsika zany androany. Androany koa za teo dia bizibizika teo hoe manana vahiny sika samba izay tonga eto ankehitriny dia hitolotra avy any Madagasikara izay manampy isatsika eto zany manomboka androany. Angatantsika izy hitsangana miaraba nise tonga soa tao amin'ny FITAHIANA fa mandray nise zay dia mirary ahita fifaliana lehibe sy tombony miaraka amin'i Jesosy miaraka amin'ny fianakavian'ny lanitra rehetra. Zay no ela fandeha sika miaraka hitsangana anandratra an'ilay parentsika satria raha tsy izy tsy tonga eto sika. Maro ny zava-nitranga ho iaho tamin'ny semaine lasa teo fa avelantsika zany. Ndao izy no andeha ombentsika voninahitra satria azy nilaza ny hery mandrakizay. Amen. Ery hitsangana ary sika ireto nanira Jesosy no asandratro. Angatatsika amin'ny tompo ihany koa ny fahotantsika mba ho avelany mba hadio sika eo anatriany.
dia indratsika araka iretina hatrany nira ry tompo mpamindra fo. Andiny ny voalohany sy ny faharoa ihany. Amin'ny hira manao crémavo. Tonga eo amin'ny fanentanana ho amin'ny fanatritsika, tantara kely iray no entiko antsika androany. Nisy ankizy vavikely anankiray antsoina hoe Suzana tany États-Unis tany. Dia nivavaka izy tamin'ity andro indray mandeha tamin'ny sabata. Dia rehefa tonga tao am-piangonana izy tonga teo amin'ny fanentanana fanatitra, dia missionnaire anankiray nanao fanentanana fanatitra. Ity missionnaire anankiray ity dia miasa any Afrika.
dia izao ny zavatra nyzarainy hoe mafy be ozy izy ny asany Afrika fa tsy ampy olona, tsy ampy vola, tsy ampy fitaovana. Dia mba manentana antsika rehetra mba hanolo tena ho an'Andriamanitra. Dia nandeha mifanatazana fanatitra rehefa avy eo. Rehefa tonga teo amin'ny Suzanany mpitady fanatitra ny diakona, dia ozy izy mantsy an'ilay rangahy hoe mba azonao atao ambanimbany kely ve ilay fitatazana fanatitra. Izy moa zaza dia mbola fohy izany izy. Dia nampidin'ilay rangahy teto amin'ny tandrifiny kibony ohatran'izao. Mbola azonao atao ambanimbany ihany ve? Dia nampidininy teto ny tandrifiny fehany. Mbola azonao atao ambanimbany ihany ve? Dia nataon'ilay rangahy tamin'ny tany ilay fitatazana fanatitra. Dia niditra tao anatin'ilay fitatazana fanatitra ilay zaza. Dia izao ny zavatra notenenan'ilay diakona hoe meko an'Andriamanitra ny tenako hanao asa any Afrika. Amin'ity marain'ity koa dia mangataka antsika Andriamanitra tsy hanolotra ny volantsika ihany, fa ny tenantsika, ny fotoanantsika, izay hananantsika rehetra dia raisin'Andriamanitra daholo ary atolotsika ampifaliana. Amen. Eo ampanatazantsika ny fanatitra sy ny ampafolony dia mpipetrahana antsika no mira hoe je te donne mon cœur. Ary mangataka ny diakona mba izay voatona amin'izany hitsangana. Rirenay masina tsara indrindra mbola misaotra sy midera manome voninahitra ny anaranao izay amin'izao sabata maraina izao. Misaotranao satria mbola afaka nanome ny fanatitra sy ny ampafolony. Misaotranao satria lehibe loatra ny fitiavanao. Eny ao koa ireo izay tsy nanana dia isaorana anao zany satria ianao no mbola nanome izany. Dia ankinay tsy apetraka am-pelatananao ary ny fanatitra izay nomenao anay mba vita be amin'ny asa. Misaotra raha eo. Amen. Androany ny fotoanany ankizy dia anao hiraray hivalisoa sanda sy sandratra. Zay ny fotoana ankizitsika androany. Hira mitondra lohateny hoe Gloria. Dia miteny izy ireo mety hoe fiteny nanjely tsy fantatra ny tonony eo amin'ny eo raha tena fantatra ny tonona hira isika fa dia ataony amin'ny fony izay ahafantarany azy ny tonona hira.
Ny vakiteny fototra antsika androany a dia amin'ny Salamo toko faraiky amin'ny roapolo andininy faharoa sy fahatelo ary fahaenina. Salamo toko faraiky amin'ny roapolo andininy faharoa sy fahatelo ary fahaenina. Ny nirin'ny fony dia nomenao azy ary nangatahin'ny molony tsombany lavinao. Fa notsenainao fitahiana soa izy teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena. Fa nataonao fitahiana mandrakizay izy ampifalinao indrindra amin'ny tavanao izy. Amen. Miarahaba antsika rehetra indray tratrao sabata izao
sabata izay anovozantsika hery manokana, sabata izay azahoantsika fifaliana manokana, ary sabata izay andraisantsika fitahiana. Androany dia mitondra ny lohateny hoe aza mirater fitahiana. Izay no lohateny lehibe izay hoentina hifampaherezana eto amin'ity sabata ity. Nanahoana ny tamin'ny herinandro iny? Nanahoana ny asa? Reradreraka ve? Ary manahoana rehefa tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra amin'izao sabata izao? Matsiaro ohatra ny misy zavatra miala zany eo ambadika ao, tony ary hita mihitsy fa eo Andriamanitra. Faly miaraba ihany koa andreo izay manaraka mivantana an'izao fampaherezana izao. Andriamanitra ne omba sy tay antsika izay manaraka an'izao fandaharana izao. Aza mirater fitahiana. Dray mandeha dia nisy mpanan-karena mpanefoefo anankiray. Hifindra any amin'ny tanàna anankiray izy. Ary rehefa hifindra any amin'ny tanàna iray amin'ny mampanan-karena azy moa dia manana mpiara-masa maromaro izy eo amin'ilay toerana. Dia ozy izy satria andeha hifindra any amin'ny toerana iray dia izao natsony daholo ireo mpiara-miasa aminy. Avy daholo aty. Dia inona no nataony ozy izy nareo? Nozarainy an'ireto mpiara-miasa aminy ireto ny fananany. Fananany rehetrarehetra dia nozarainy. Ary rehefa nozarainy izany fananany izany dia tao ny nahazo betsaka, ary tao ny nahazo vitsy. Tao ny nomeny camion anankidimy. Tsy haiko hoe iza no nahazo an'izay. Tao no nomeny trano anankiroa. Mahafinaritra zany raha misy mpiara-miasa amintsika zany hoe andeha ny hifindra any amin'ny toerana iray izy ka manome ny fananany ohatr' izany, mba tena hafa mihitsy zany. Fa tao koa nisy nahazo lapoaly anankiray. Lapoaly anankiray. Dia rehefa nandeha ity mpanefoefo mpanan-karena ity dia ozy hoe andeha hiverina any amin'ilay toerana izay nanomezako an'ireny fananana ireny. Dia anontaniako hoe aiza ho aiza izy izao amin'ny fitantanana ireny fananana ireny. Dia rehefa niverina tany amin'ity tanàna ity izy dia nanontany an'ilay olona teo amin'ny toerana. Nanontany an'ity rangahy izay nomeny camion anankidimy izy hoe Ramose, aiza ilay camion izay nomenanao? Dia ozy izy ity rangahy hoe ilay camion izay nomenao anahy nge ka nanaovako taxi borosy. Dia rehefa nanaovako taxi borosy dia nahazo tombony dia nahazahoako camion 5 amboniny. Lasa firy zany ny camion? Lasa 10 ny camion. Dia nanontaniany indray ity rangahy anankiray izay nomeny trano anankiroa. Nataonao aiza ilay trano anankiroa? Dia ozy izy, ilay trano anankiroa izay menao anahy nge ka nampanofako dia nahazahoako tombony dia efa nahazo trano anankiroa amboniny azao. Mahafinaritra izany. Nanontaniany koa ary ity rangahy izay nomeny lapoaly anankiray. Tsy haiko aloha io rangahy io na iza moa le mpanendy mofo akondro malaza ao Madagasikara, i Selesy na tsy fantatro. Fa rehefa nanontaniana ity rangahy izay nomena lapoaly ity dia ozy hoe lapoaly ve no nomenao ahy? Rehefa nomenao anahy le lapoaly iny dia tsy nampiasaiko fa ao amin'ny lakavy ao. So dia verinao fa tsy manana lapoaly ary na primiko ao amin'ny kavy ao fa raha ilainao dia omeko anao le lapoaly. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia misy tantara anankiray izay ao anatin'izay endrika iray izay. Ity tantara ity dia mikasika ireo talenta, fanoharana momba an'ireo talenta izay
nomena tamin'izany. Ary ity resaka talenta ity dia fanoharana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Dia ity talenta ity rehefa tena zoviana dia kay ity zany ilay fitahiana. Kay ity zany ilay fitahiana. Nomena fitahiana isika rehetra. Tao no nomena fitahiana 5, tao no nomena fitahiana anankiroa, tao no nomena fitahiana anankiray. Tao ny nampitombo ny fitahiana izay tany aminy na ny talenta izany. Rehefa men'Andriamanitra talenta izy dia nampitombony. Tao no nandevina ny talenta izay nomena azy ary tsy nampiasana izany akory. Ny voalohany eto dia izao hoe men'Andriamanitra talenta isika tsirairay avy. Iza no samy teny eto fa tsy nandray an'izany talenta na fitahiana izay nomen'Andriamanitra ho azy izany. Ohatsy ny teny gasy hoe izay tsy mahay sobika, mahay fatambary. Ao no mahay mihira, ao no mahay mahandro sakafo, ao no havanana amin'ny fitenenana, ao no havanana amin'ny resaka fitondrana na management. Be da be ireo talenta izay omen'Andriamanitra atsika. Any amin'ny farany any rehefa ho avy Jesosy dia ho adinina amintsika izany. Ary rehefa tonga Jesosy dia ho fantatra hoe nampiasainao ve ilay talenta izay nomenanao sa tsy nampiasainao. Ao amin'ny Matthieu 5:20, andininy 2:20 dia misy an'ity teny ity manao hoe hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira ary amin'ny fifalian'ny tomponao. Mahafinaritra nge zany hoe ampandrosoany olona trano izany, maika fa ampandrosoan'Andriamanitra ao amin'ny tranony. Evero, sary an-tsaina izany hoe midira ary amin'ny fifalian'ny tomponao. Tadidiko mihitsy indray mandeha, andeha hijery baolina tany Marseille amin'io. Lhl faly ery miainga avy aty andeha hijery baolina. Dia rehefa tonga teo amin'ny stady dia tafiditra daholo ny izay niaraka tamiko rehetra, fa izany tsy tafiditra. Nefa ny billet niaraka novidiana. Tamin'izay fotoan'izay dia hoy aho hoe ohatr'izao zany le hoe rehefa ianao no tsy ampidirina ny amin'ny toerana anankiray dia ohatr'izao situation zao mihitsy le izy hoe io ianao fa hajanona, malahelo ianao, nefa ny olona rehetra tafiditra. Tamin'izay fotoan'izay dia tafiditra ihany amony farany teo. Fa ny tiako marihana dia izao, hafa mihitsy zany hoe ampandrosoana izany, midira mandrosoa aty amin'ny vavahadin'ny lanitra, ary fifaliana lehibe izany. Tena fifaliana lehibe zany hoe mandroso ianao ato amin'ny vavahadin'ny lanitra. Isika rehetra dia samy manana ny talenta ny tsirairay avy. Ary tadidiko tamin'ny mbola kely isika dia nanana etaeta. Ary rehefa nontaniana, ianao hanao inona rehefa lehibe? Dia mitentsika hoe za hanao pilote, za hanao pasteur, za hanao dokotera, za dia hanao infirmière. Rehefa tamin'ny mbola kely tsika dia nanana an'izay herintsika izay mihitsy tena zay zany zavatra tiantsika. Dia rehefa lehibe sika dia neniena ilay fitiavana an'izay. Ary ohatrany hoe adino ilay fahasahasahiana nananantsika, ilay fanamby izay nataontsika tamin'ny mbola kely,
tadidiko mihitsy misy namana izay tia karokaroka be izy raha vany daholo ny radio ao an-trano paritany daholo dia avy eo averiny zany no marika fa ny ankizy dia tia karokaroka nefa rehefa tonga ty amin'ny mahalehibe atsika isika dia niena izay karokaroka izay. Inona no mahatonga an'izany? Mety nisy manageja ve? Mety nampatoriana ve izay faniriana ao anaty izay? Mety nampanginana tanteraka ve izay etaeta-po hoe za andeha hanao dokotera tamin'ny mbola kely izay? Tsara nefa ny mampahafantatra antsika, tsara mampahafantatra anao fa tsy foana akory izay etaetanao tamin'ny mbola kely izay, tsy foana tanteraka izay, fa ao anatinao ao le izy fa mety nangina le izy. Misy kosa nefa nahatanteraka izay etaetany izay, ary ny olona izay nahatanteraka ny etaetany hatramin'ny mbola kely ka tojo amin'izay tanjony izay dia azo lazaina hoe tafita izy teo amin'ny fiainany. Azo lazaina hoe tafavoaka izy teo amin'ny fiainany satria ny désirany, ny faniriany no tafavoakany teo amin'ny fiainany. Inona no mahatonga ny maha-izy atsika tsy hivelatra? Inona ny antony mahatonga an'izay hoe ny zavatra izay tao anatintsika tao nefa tsy mivelatra le izy? Inona ny antony? Voalohany indrindra dia izao matahotra ny hovoakihana. Matahotra ny hovoakihana. So dia lazain'ny olona fa mamalaka ireo dia alora nga tsy hira. Dia rehefa antaniny ny olona iny dia ozy izy hoe dia ny zavatra mety hitranga dia izao hoe mety nisy pasehan'iny ankizy iny angamba tany aloha tany mety ny bloqué anazy tamin'izay dia lasa tsy makarisika atsony izy ny hira na tsy makarisika atsony izy ny hanao zavatra anankiray raha ohatra ka misy zavatra tokony ataony. Marina tokoa fa ity fanakianana ity dia anisan'ny mibloqué mihitsy ny fandrosoan'ny olona anankiray. Misy karazany roa ny fanakianana. Misy ny fanakianana izay manakana, ary misy ny fanakianana izay mampivelatra. Ohatra, fanakianana mampivelatra anankiray. Raha ohatra izao ka namalakira ilay zaza tetỳ aloha dia ozy hoe dia avy eo izy nakatoerana dia nakeny akaikin'ny dadany izy dia ozy izy tamin'ny dadany hoe dada nanahoana tsara ve ilay hirako teo? Dia mety hiteny ny dadany hoe tsara be ny tonikiranao tena ay tiako be ilay tonikira fa zao tsara angamba ianao raha mba miditra koral amin'izay mba ahitsihitsy ny koral kely ilay feo anao dia vao may ianao lasa mpihira matianina. Ka na ny mpihira amin'izao aza nge dia isan'andro izy dia mianatra mihira ary mamerina indrindra fa ny vokalizy. Raha tsy izany izy tsy tafavoaka. Ny mpanao baolina izay matianina amin'izao fotoana izao dia mila mandaka baolina isan'andro izy mba hahatonga anazy hahafaty baolina. Ny mpanao pétanque izay hita fa malaza isan'andro dia mila manipy an'ireny kanety be ireny izy au moins 500 ao anatin'ny andro ray vao tafavoaka amin'ny fiainany. Ary ny ankizy kely raha ohatra ka ny fanirin'ny ankizy kely ny hitsangana dia 500 menjery izy vao tafatsangana. Dikan'izay tsy maintsy mandroso amin'ny zavatra atao. Ao koa nefa ireo kihana izay manakana, ary izay no tiako hidirana kely hoe marina tokoa fa misy ny kihana izay ataontsika na misy ny kihana ataon'ny olona sasany amintsika izay manakana antsika tsy hamoaka ilay originalité izay ao anatintsika ao, na ilay talenta, ilay fitahiana izay omen'Andriamanitra antsika. Voatratra ny teny ohatr'izao tsika dia tonga dia miabandona. Aza manonofy raha izany dokotera izany aloha ny ataonao manana firero any anaty paosinao any, firerony any. Ndray aman-dreninao tsy manana an'izany. Aza manonofy. Zay teny zay dia efa mabloqué an'iny zaza iny. Ary mahatonga an'iny zaza iny tsy hitatra mihitsy eo amin'ny fiainany.
Ny teny ihany koa hoe aza lefa lavitra ny zainy aleo aloha eto Madagasikara ihany fa aza mandehandeha lavitra zany ny saina. Matetika ireny teny ireny dia anisany mampitazona na mampibloke na mampistagina ilay azo lazaina hoe talenta izay nananana, ilay talenta izay ao anatintsika ao. Dia tsy gaga ianao raha ohatra iny ankizy iny teneninao foana hoe ianao ty dia maditra, zaza maditra. Dia izay zaza maditra izay ny eo an-tsainy ao dia nefa rany tokoa any amin'ny prison nefa rany. Tsy mahagaga izany. Ahoana indray ary no iripena andefasantsika n'izay karaktera anankiray izay ho any amin'ny tsara. Raha ohatra ka fantatritsika fa sarokenatra ohatra ny zanakitsika, raha ohatra ka fantatritsika ka misy toetra izay tiatsika hitsy amin'iny zaza iny, raha ohatra indray ka misy toetra izay tiatsika hitsy amin'iny zaza iny dia tsy tenenitsika aminy hoe ianao ty dia tena sarokenatra mihitsy, fa soloantsika zavatra hafa ny tenenantsika azy. Izay zavatra hafa izay ilay hoe fanitsiana izay mampivelatra. Ary rehefa hiditsika amin'izay zay zaza zay dia tia eto fa ho lasa lavitra izay zaza izay. Misy mpanoratra izay malaza anankiray miteny hoe Lhl Roche. Son zavatra resahany Lhl. Ce ne sont pas les autres qui te collent des étiquettes, c'est toi qui choisis de les accepter. Ce ne sont pas les autres qui te collent des étiquettes, c'est toi qui choisis de les accepter. Rehefa nomena ilay olona ilay étiquette, ohatra hoe le rangahy dia mambolavo, dia tsy ianao mambolavo anao no iaccepte an'izay. Zany hoe raha miaccepte an'izay ianao dia lasa zay, fa ianao zany tsy tokony ianao no iaccepte an'izay. Raha misy zavatra izay tianao hiova ao aminao dia aza miaccepte an'izay. Zay no resahany Lhl Roche eto. Marina tokoa fa manana projet isika, manana fanamby isika, fa aza vela mangina ireny projet atsika ireny hoe za dokotera rehefa lehibe. Dia tsy ny olona no anakana anao amin'izay zavatra ataonao zay, izay eritreritrao zay, tsy ny olona no anakana an'izay. Aza vela nimba ny tanjonao mihitsy ny eritreritry ny olona. Mahaiza mandray fanankianana. Fanankianana tompo dia misy foana, ary ny olona tsy azonao tapenam-bava. Tsy azo tapenam-bava, jereo nge mpanao gazety any amintsika. Fa ninona zavatra atao eo dia misy zavatra avoakany foana eo. Mahita tenenina foana ny olona ary tsy azonao tapenam-bava. Fa kosa avadio angovo ireny. Avadio angovo. Aza patoriana ny mahaenao anao, atsarao, ary aza mangalatahaka ny talentany hafa fa manana ny anao foaziny ao anatinao. Tadidiko mihitsy misy tanàna ray ny amintsika any Ambatolampy, manao vilany ny atsy, tapitra nanao vilany daholo Ambatolampy ray manontolo. Manana talenta ianao, foazy ny ao anatinao. Inona ny hainao? Foazy zany, foazy izany talenta anananao zany. Ty zany le mitondra fitenenana hoe challenge na défi. Mila fantaritsika hoe inona ny tena talentako, inona ny tena talentako. Za manokana dia mana talenta eo amin'ny fahaizana mivarotra. Tany Madagasikara rehefa nivarotra amin'ny resaka fourniture de bureau nataonay tamin'izany. Dia mitondra an'le commande le olona ao amin'le olona, ao amin'le patron zany. Dia ok, raisiny ny entan'iny. Za amin'io nefa mitondra entana en plus.
misitaka kely aloha satria efa nahazo an'le vola izay nomeny teo. Avy eo miverina tampoka makao amin'le patron zany miteny azy hoe ireto entana ireto dia entana de qualité raha par rapport amin'ny prix teo tsy maninona afaka midina kely fa afaka omeko anao reto entana ireto. Dia babon'izay ilay patron dia maninona lasany ho azy ilay entana. Or nefa naky izy teo dia mbola nisy entana hafa koa tsy miprezenteko aminy aloha fa efa vonona koa ao ambadika ao. Lasa kely indray verina indray milaza amindray hoe androany ny farany eto Tamatavy fa raha ohatra ka alainao reo entan'ireo dia ampidiniko kely koa ny prix fa omeko lasany daholo ilay entana. Misy fahaizana, misy talenta izay omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Ary izay talenta izay dia mila foazantsika ao anatiny ao. Mila foazantsika ao anatintsika ao izany talenta izany. Ao amin'ny Koritianina 2:14 dia misy an'izao teny izao hoe zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Mahagaga ty Andriamanitra tsika ty fa tsy nataony ho mpanao vilany daholo tsika rehetra teto amin'ity tany ity, fa no zarazarainy samy nanana ny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy. Ary hita zany eto amin'ny fiangonantsika, ao ny dokotera, ao ny mpanao lakozia, ao ny havanana amin'ny fitondrana tomobila, ao avokoa ny talenta ny tsirairay avy. Men'Andriamanitra talenta tsirairay avy isika, ary defi izany, defi izay tokony ataontsika izany defi izany. Zavatra misy anefa dia izao, efa nilalao-domy ve isika? Izavy nefa nilalao-domy, mahay milalao-domy tsara, izay dia misy fotoana ndray alady manindritra milalao-domy fotsiny. Rehefa milalao-domy isika dia izay ny an-tanantsika ihany no ampiasaintsika, fa tsy hoe ny any an-tanan'ny hafa koa dia ho ampiasaintsika. Marina izany sa tsy marina? Ia, ka izao mila fantarina tsara aloha hoe inona ny domaine anao. Dia ohatr'izay koa ilay izy, mila tsapanao tsara hoe reny avokoa ny domy izay eny an-tananao. Rehefa amin'ny domaine anao ilay izy dia vetivety kely dia vitanao ilay zavatra. Par exemple, za raha vao misy tournée ataoko ka ohatra hoe mandeha any Paris any na Marseille dia somary mandandany fotoana kely. Fa raha vao ohatra Savoie tompoko dia tonga dia vetivety dia vita, satria ao amin'ny domaine koa ilay izy. Izany hoe rehefa tena fantatrao ilay domaine izay anananao mandeha ho azy ilay zavatra avy eo. Ohatra ny tena hoe tena mety izany. Zavatra faharoa dia izao, ampiasao ny talentanao ary saia miavaka. Saia miavaka. Avoay ny maha ianao anao. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Nomena antsika ny fanomezam-pahasoavana. Io fanomezam-pahasoavana io dia inona ihany koa io? Fitahiana ihany koa io. Fitahiana roa zany izay ny hitantsika. Fitahiana voalohany dia ny talenta, fitahiana faharoa dia ny fanomezam-pahasoavana. Ary samy mena izany fanomezam-pahasoavana izany tsika. Tsapantsika tsara mihitsy fa misy ny ohatra hoe mena flûte ny olona anankiray, mbola tsy nitsoka an'iny mihitsy izy fa vao tsofony kely ao anatin'ny 2 minitra iny dia gaga ianao hoe adry, ary tonga dia hain'le rangahy le mitsoka an'le izy, satria efa fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anazy izany. Zavatra misy koa zany dia izao, tsy tokony ho diso
fandraisana ilay fanomezam-pahasoavana isika. Ohatra, vao mandray ety ianao a, dia hainao tsara manety, asesinao daholo ny fanetezana ny olona ao an-tranao. Hainao tsara ilay izy ary gaga mihitsiny. Fa avy eo nefa ianao a, ny asa ataonao tsy manety, fa dokotera ohatra ny eritreretanao. Dia avy eo tsy tafavoakanao mihitsy ilay izy. Zay ny atao hoe diso domaine. Diso ilay domaine ataonao. Ianao nefa raha nanangana toerana fanetezana coiffure ianao, mety tena ny fandrombahana mihitsy ny miditra ao anatinao ary nanana ny valeur anao ianao. Eto koa zany ilay fitahiana fahatelo dia hoe valeur. Manana ny valeur anao ianao. Ahoana indray zany valeur izany? Raha ohatra ianao ka mahay manety be ianao dia tonga ny olona miety ao aminao. Zay zany ny valeur anao aloha. Fa izao miakatra kokoa ny valeur anao raha ohatra ka manety olona izay anao mariazy ohatra ianao, miakatra ny valeur anao. Dia mbola hiakatra kokoa ny valeur anao raha ohatra ka ianao no mpanety ny président Lhl. Azonareo le fandehan'le izy, raha iny zany iny zavatra talenta zay efa ao aminao iny no ifitoeranao tsara, dia miakatra ny valeur anao. Aza mirater fitahiana, fa ny fitahiana ihany koa dia ny valeur anao. Rehefa fantatrao hoe tia ny valeur anao, aza mirater an'izay valeur anao izay. Anisan'ny valeur anankiray ihany koa ny relation. Anisan'ny fitahiana anankiray ny relation. Ary ny mpandraharaha no tena mpampiasa n'ity fitenenana hoe relation ity, mpandraharaha. Ny mpandraharaha tsy manana relation dia azo lazaina hoe tsy mpandraharaha izy. Satria ny tenenana izany dia izao, ny mpandraharaha dia ny zavatra ataony dia ohatrany hoe par relation daholo. Zanga manana relation ato manana relation atsy. Vao amin'ny telefônina indray fotsiny dia tonga eo ny fourniture. Manana relation izy amin'ny entrepreneur, manana relation izy amin'ny client, manana relation izy amin'ny fournisseur-ny, manana relation izy amin'ny logistique, amin'ny média. Zany ny relation amin'ny entrepreneur. Ary reny entrepreneur ireny, reny mpandraharaha ireny dia ny zavatra ataony dia miezaka foana izy manao réseautage. Ary isaky mifanena amin'ny olona anankiray izy dia avy hatrany dia ny zavatra takiny dia zao hoe qu'est-ce que vous faites dans la vie? Iny indray mandeha iny fotsiny ny entrepreneur miresaka fotsiny izy dia ny zavatra fantariny aminao voalohany dia qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rehefa fantany izay ka ohatra ka misy fotoana ka mahita lalam-barotra izy na misy zavatra ilainy ianao dia tonga dia ianao ao amin'izay relation an'izay aloha ny antsony voalohany. Ianao aloha ny antsony voalohany. Marina tokoa zany. Ny tena mpandraharaha dia manome tombony ny ao amin'ny relation any aloha. Ny tena mpandraharaha dia manome tombony ny ao amin'ny relation any aloha. Tadidiko mihitsy nisy olona anankiray izay nampitady zavatra tamiko tamin'izay. Dia rehefa nojereko ny relation nananako dia tsy nahita hoe misy olona izay manana an'le izy. Dia avy eo rehefa vita ilay business dia teo vao nieritreritra hoe ary zaka tsy niteny tao am-fiangonana nefa ny fiangonana koa nge afaka ataoko relation
tsy niteny ary tateo ariana nefa nisy olona tao amin'ny fiangonana manana an'le produit namidy ary niena ny vidin'le produit. Izy nahazo fitahiana satria nahazo vola, za koa nahazo fitahiana satria nahazo vola. Ay ve zany ty fananana relation ity ihany koa dia fitahiana lehibe, fitahiana lehibe. Mety androany ihany no ahitanao olona anankiray. Mety androany ihany no ahitanao olona anankiray fa zao aza vela andalo fotsiny izany fitahiana izany. Aza andalo avela andalo fotsiny izany fitahiana izany. Aza menatra ny miresaka, aza menatra miresaka. Dia ohatr'izay ihany koa ny fitahiana na ohatr'izay ihany koa isika rehefa eo amin'ny sehatra azo lazaina hoe sehatra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Miezaka isika ny anana relation amin'ny olona ary ampafantatra azy amin'Andriamanitra. Miezaka isika ny aka fitahiana ihany koa amin'ireny talenta izay ananantsika ireny ary izara izany. Miezaka isika ny ampitombo ny valeur antsika, izara izany, izara izany, izara izany. Ary tena mahafinaritra izany fizarana izany azo lazaina hoe fitahiana izany. Ka ny teny izay tiako ampitana amintsika amin'ity dia hoe aza raha tena re ny fitahiana izay miditra. Raha misy olona iray tonga resao izy, omeo ny relation satria izany relation izany koa no ahafahantsika mitarika ny olona eo amin'ny Jesosy. Ahoana moa ny fomba hitarihanao olona eo amin'ny Jesosy raha tsy efa manana relation aminy ianao? Fomba ahoana no ahafahanao raha tsy efa manana relation aminy ianao? Tadidiko mihitsy nomeny tonton Moria baiboly tamin'izay. Dia rehefa tany amin'ny toeram-piasana dia nomeko baiboly ilay rangahy tompon'andraikitra tao amin'ny ilay toeram-piasana. Vokatr'ilay relation izay nananay dia afaka nampitomboana ilay izy nampidirina amin'izay Andriamanitra. Nampidirina amin'izay Andriamanitra nomena baiboly izy. Rehefa tena mifanakaiky ianao rehefa tena misy ilay fifandraisana dia afaka miditra fotsiny ianao mampiditra an'Andriamanitra ao anatiny. Mora aminao amin'izay zavatra rehetra avy eo satria ohatran'ny hoe malalaka ny lalana hidirana amin'izay avy eo. Izany rehetrarehetra izany dia hoe fitahiana. Ary izay na tonga ty toriteny androany na fampahirezana androany ity hoe aza mirate fitahiana. Aza mirate fitahiana. Zavatra kely fotsiny ary ifampiresahanao amin'iny olona iny. Na zavatra kely fotsiny ary vitanao amin'iny olona iny. Na zavatra kely fotsiny ary azonao atao amin'iny olona iny. Dia ahoana hozy izy Andriamanitra? Izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny dia nataonareo tamiko koa. Ary teny amin'izay izy hoe midira ary ao amin'ny fifalian'ny tomponao. Izay teny izay hoe midira ao amin'ny fifalian'ny tomponao izay dia ohatrany manome fanantenana lehibe, manome assurance lehibe amintsika mihitsy izany. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Miezahatra any mampifaly ny tompontsika ary. Miezahatra any manao izay ampifaly ny tompontsika. Aza vela hitomany ny tompontsika hoe intsika fa tsy nihetsika nefa nisy olona nanantona antsika. Na misy occasion izay ahafahantsika mizara fitahiana na manome fitahiana. Aoka ho ararotina ny fotoana rehetra. Ny toko sy andininy farany izay hojerentsika dia ity hoe Salamo 120, andininy 2 sy ny 7 ary ny 9 dia mivaky toy izao. Ny nirin'ny fony dia nomenao azy
ary nangatahin'ny molony tsy mba nolavinao fa notsenainao fitahiana soa izy. Teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena fa nataonao fitahiana mandrakizay izy ary ampifalinao indrindra amin'ny tavanao izy. Efa nisy olona nyteny antsika avy hoe ianao dia tena fitahiana ao anay, tena fitahiana ao anay ianao. Efa nisy oy dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny nirin'ny fony dia nomenao azy. Nomen'Andriamanitra talenta isika, men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isika, men'Andriamanitra relation isika. Ny nangatahin'ny molony tsy mba nolavinao, tsy lavin'Andriamanitra ny fangatahana izay alefantsika, fa notsenainao fitahiana soa izy. Lasa nomen'Andriamanitra fitahiana isika ary lasa mizara ihany koa izany fitahiana izany. Dia inona zavatra nataon'Andriamanitra? Nomen'Andriamanitra satro-boninahitra tena volamena, tsy osoka fa tena volamena. Dikan'izay dia hoe omen'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay isika, fa nataonao fitahiana mandrakizay izy, ampifalinao indrindra amin'ny tavanao izy. Fifaliana nge za mahita olona mitsiky izany hoe iny olona iny dia mitsiky satria no ny amiko izay lazainy fa fitahiana no nampitsika azy. Betabe ny zavatra azo atao mba ho atonga anao fitahiana. Zavatra kely relation, misy an'izao ve andralahy? Mety misy mba fanampiana kely ve azo atao? Mety misy an'izao ve? Coup de téléphone nge dia efa fitahiana ny amin'ny olona, dia izay dia efa mampitsika an'ilay olona. Ary fifaliana lehibe izany, fifaliana lehibe izany. Ny vavaka izay asandratra amintsika dia mba ho fitahiana ao an-tokantrano isika, ho fitahiana ho amin'ny manodidina isika amin'ny fiarahamonina, ho fitahiana any amin'ny fiasana isika, ho fitahiana eto amin'ny fiangonana isika, ho reharehan'ny fiangonana mihitsy isika hoe ny tokantranonao nge dia tena fitahiana ho anay. Fifaliana izany, fierté izany, fierté izany. Tadidio ary ry fiangonana malala, tadidio ary ho antsika izay mihaino mivantana izao fandaharana izao, fa ianao dia fitahiana ho amin'ny manodidina, ianao ihany koa dia fitahiana ho an'ny rehetrarehetra. Aza miraty fitahiana, fa ny olona izay heverinao fa tsy hisy fitahiana, fitahiana ho anao iny olona iny, fitahiana ho anao iny olona iny. Tadiditsika ve ilay mpanompo izay tao amin'ny namana, izay tsy noheveriny akory fa manana fitahiana manokana ity mpanompo kely ity izay nilaza tamin'ny namana fa hoe any aminay ihany enge, ka misy mpanasitrana ary ahasitrana anao. Naninona tokoa taty aoriana? Tena sitrana tanteraka, vadika ho fitahiana. Ny rariko dia mba handresy isika io vadika ho fitahiana ho amin'ity firenentsika ity, indrindra fa nositsika Madagasikara, ho fitahiana ho aty an-tany lavitra, ho aty la Frantsa, naiza naiza, ho fitahiana isika naiza naiza toerana izay misy atsika, ho fitahiana hatrany hatrany isika. Dia amin'izay fitahiana izay dia izao, aza miraty fitahiana isika. Ho tanteraka amintsika ne izany teny izany. Amen. Yara hivavaka isika. Andriamanitra tompotianay eo, efa novelominao tato anatinay hatrim-bola kely ireo fitahiana izay nomenao anay, dia ny talenta izany, ny fanomezam-pahasoavana, ny valeur, ny relation izany. Tompo, ankehitriny dia foazy ao anatinay izany. Aoka izay mba ampiasa izany mba ho fitahiana ihany koa ho an'ny hafa. Ary naiza naiza toerana alehanay dia hijoro izahay satria ianao no miaraka aminay. Aoka ianao Tompo hita manokana ny fiangonanao,
hitany tsirairay avy izay manatrika eto ankehitriny, na ny mivantana izany na ny ao anatin'ny fahita lavitra. Tompo, izany fitahiana izany dia hoentinay naizanaiza toerana lehanay, na ny ampitan-dranomasina, na eto an-toerana, na ny amin'ny fivorim-pianakaviana, na ny amin'ny fiangonana, naizanaiza toerana misy anay, dia ho aseho anay fa fitahiana izay. Fitahiana izay. Misaotra raha io satria nomenao an'izany teny izany izay tamin'ity androany ity. Amen. Amen. Eny ary misaotra ny rahalahy vontsika namea izany afatra izany tanjona ety an-tany anampy antsika ny tompo manatratra izany raha mahazo atsika. Fa manana tanjona lehibe kokoa isika dia ilay hiaraka ao an-danitra. Ndeha ary isika ary hitsangana anao nira ao am-pona izao ilay fanantenana lehibe dia fantatsika ina ny fanantenana izay iraisantsika eto. Ary orin'izay izay dia ny anada listona no amin'ny alalany no andraisantsika ny tsodrano. Ary hitsangana ary isika hiaraka hiretina ny hira ao am-pona izao. Je vous laisse avec cette parole et bénédiction de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que cette parole tienne dans votre cœur et que vous puissiez vous en réclamer durant cette journée. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Allons en paix. Amen.